Manaritra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy isany vaovao isongadina indray amin'ny Tsitakariva Itsimo mikasika ny fanehoan-kevitry ny mahasovoan'ny vondrona Europeana Andriamatoa Leonidas Tezabsidis manoloana ny zava-misy any amin'ny faritry Nosy be iny. Ao ihany koa ny fampafantarana atsika ny mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ireo kandida ny fikatoanan'ny listra moa zany ao anatin'izay fifidianana ao anatin'ireo listra ny kandida fidina solombavam-bahoaka izay ary ny fampafantarana ihany koa ny tontolon'ny zavakanto anatin'ny Madagasikara ireo nisany songadina moa anatin'izao fampahalalam-baovao izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany hosantaritsika ary ao anatin'ny vaovao izay niteraka resabe tatoato mofo ny fampahalalam-baovao tsika ao anatin'ny zava-misy any Nosy be indrindra ary raha ny fanehoan-kevitry ny mahasovoan'ny vondrona Europeana izay miasa sy monina eto amintsika dia noho ny tsy fahatokisany vahoaka ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana no antony nahatonga ny trangan-javatra niseho tany Nosy be ireny. Hoarantsika avy hatrany moa ny fanazavana nentiny. Ny tranga tany Nosy be farany teo dia manambara fa tsy manana fahatokisana amin'ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana intsony ny mponina ka izay no mahatonga azy ireo anao fitsaram-bahoaka raha ny hevitr'Andriamatoa Leonidas Tezabsidis mahasovoan'ny vondrona Europeana miasa sy monina eto amintsika. Nambarany ihany koa fa tsy misy fanjaka-tandalana eto Madagasikara ka ilaina ny voana aingana amin'ny krizy satria dia misy voka-dratsiny eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ihany koa ny zava-mitranga. Je crois que ça sera très important pour les pays. Ces événements ont clairement démontré qu'il y a une méfiance par la population au système de la justice, au système de la gendarmerie, à la police. Un manque de confiance aussi à la justice et à l'état de droit. Il n'y a pas d'état de droit actuellement. Et ceci a des applications vraiment néfastes aussi pour l'économie. Ça démontre que c'est très important de sortir convenablement de cette crise politique. Ankoatra ny fanadiadina izay ataon'ny manam-pahefana malagasy dia misy ihany koa ny fanadiadina izay ataon'ny manam-pahefana frantsay raha ny voalazany ary andrasana ny valin'izany mba ahafantarana ny zavatra tena nitranga ahafahana mandray ny fepetra mifanaraka amin'izay. Zava-dehibe hoy ny mahasovoan'ny vondrona Europeana miasa sy monina eto amintsika ny fahatokisana ananan'ny vahoaka izay hita nefa famihana tokoa raha ny lafin'ny fitsarana sy fitandronan'ny filaminana no resahana. Ny fitsaram-bahoaka raha ny nambarany dia tsy mitondra voka-tsoa. Ilaina ny fitsaram-panjakana fa tokony ahomby anefa izany fitsarana izany raha ny voalazan'Andriamatoa Leonidas Tezabsidis.